aminareo alery avana ny fahasoavana avy amampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo amin'izao alahady ny Pentekosta 4 sy 4 izao, izay antoniantsika indray no hevitra hoe manaiky hotarian'ny fanahy masina, ary endrika izany fanekena hotarian'ny fanahy masina izany dia misy fianakaviana izay manolotra ny zanany ho amin'ny batisa. Zany dia vokatry ny fitarian'ny fanahy masina izany, tsy herin'olombelona fa ny fanahy masina ny mandresy lahatra antsika ho amin'izany fahasoavana lehibe izany. Ary koa ny fianakaviana Mathieu Rakoto irainy izany, dia Esaïe Rakoto irainy izay manolotra tena ho amin'ny fanasan'ny tompo rehefa nandritra ny taona ny ray aman-dreny mitaiza azy ho amin'izany fahasoavana amin'ny batisa izany, dia zao izy manolo tena ho mpandray fanasan'ny tompo. Ary izay koa ny irariana any Elza sy Elena andray zany sakramenta ny batisa izany, dia ny tompony ombantsika mianakavy any amin'izany fahasoavan-dehibe izany. Bienvenue à toutes et à tous, surtout ceux qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux, en ce jour de Pentecôte où nous allons vivre le thème Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Nous avons la joie d'accueillir deux enfants pour le baptême, Elena et Elsa, et puis aussi Esaïe qui va être confirmé. Nous avons aussi la Sainte Seine, Saint Dimanche avec Sainte Seine. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Miaraka mamaky ny salamo voalahatra isika, ary aorianan'izany dia ny hira fanampiny faefatra. Meobi ho an'ny tompo ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana ny tompo amin'ny lokana, mankalaza azy amin'ny valety orofolo, mirahy hira vao azy, mitevy tsara ny feony ody, fa mahitsy ny tenin'ny tompo, ary mahatoky avokoa ny asany rehetra. Tamin'ny tenin'ny tompo no nanaovany lanitra, ary ny fofona ny vavany no nanaovany ny rehetra. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindro manohy ny fiderana izay nataon'ny mpanao salamo izay Ioby ianao amin'izao
andro pentekosta izao zay ankalazanay ny nahatongava ny fanainao masina tetia tany ary arak'izany hira ny vetesinay zany dia monina ao anatinay tsiraray avy ary tsy vitany monina fa mitarika anay amin'izao fiainana zay mandalo nefa miandrandra koa zay fiainana mandrakizay ilainay indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao no tarihanao fanainao masina satria tsy mahefa na inona zay tsy malalana eo amin'ny na dia ny segondra ray akory ary izahay misaotra zay satria novorianao koa eto amin'ity toerana ity ahafanay mioby anao ry tompo araky ny salamy teo mioby ny tompo mioby ny tompo ry olo-marina eny tsy marina zay fa no amarinina noho ny finonan' Jesosy Kristy ary mioby sy me mankalaza anao zay amin'ireo zava-maneno maro isan-karazany indrindra fa ny feo zay nomenao anay ahafahanay manao hira vao firambaovao satria avozonao isan'andro amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay avozinao aminay isan'andro koa ny famindraponao ary zany no antony havelomanay koa raiso voninahitry ny anaranao tompo zay rehetra ataona eto ninonina indrindraindrindra ny teny zay hotoriana ny famelan-keloka zay ambara ny batisa zay ho raisina ny fanolora-tena ary ny fanasan'ny tompo zay rehetra ataonay dia ho voninahitry ny anaranao ary tsy anana anjareto ilay ratsy na dia kely akory aza na dia segondra ray aza fa mira piratany voninahitrao ny anarana ny fiangonanay. Oui, Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pentecôte, nous nous souvenons que tu es devenu notre frère en Jésus-Christ. Tu es venu dans la personne du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous renouveler. Et tu es aussi, Seigneur, notre Père, et qui peut également nous renouveler par ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre notre bouche à la louange et à l'adoration, et afin que nous puissions chanter un cantique nouveau, un cantique renouvelé, et qu'en retour, nos paroles soient des paroles créatrices de relations, non plus des paroles des morts blessantes, mais des paroles qui peuvent renouveler, réconforter nos liens, des paroles capables de permettre à tous de saisir combien notre vie sur terre est précieuse, quand bien même notre vie sur terre est de passage, mais nous attendons aussi la vie éternelle qui est donnée gratuitement en Jésus-Christ. Seigneur, conduis ton Église dans une vraie louange avec les musiciens, avec nos chants, et que le mal n'ait pas de place dans cette Église et dans nos vies respectives, et que ce culte soit vraiment consacré à la proclamation de ta gloire, les merveilles de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Petraksika. Nous allons écouter quels sont les conseils de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Fa izay tarihan'ny fanahy masina no zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra dia manome voninahitra ny rainy dia Andriamanitra zany.
ary ny mpanompo dia manaja ny tompo. Koa hoe Andriamanitra ray aho aiza izay voninahitro, ary raha tompo aho aiza izay hajako. Andriamanitra tokoa no atahory ary ny didiny no tandremo, izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Vous aurez la traduction à l'écran. Un fils honore son père et un serviteur respecte son maître. Manoloana an'izany sitrapon'Andriamanitra zany dia ndeha andiny tena isika manoloana izany. Tompo na dia zava-dehibe azy ny batisa ary hiatrika izany izahay anio, dia tsy izany no mahazanaka fa izahay tarihan'ny fanahinao. Na dia zava-dehibe azy ny asa fanompoana maro amin'ny fiangonana, diakona, mpiandry, loholona, mpitandrina, mpandray fanasany tompo, birao ny sampana isan-karazany, dia endrika ahafahana mitombo izany, fa tsy izany no mahatonga ilay ho zanaka ao, fa izahay tarihan'ny fanahinao masina. Ary efa zanaka izay dia mpandova prailovan'i Kristy. Tsy miafina aminao ny fiainana isan'andro, fa tsy manaiky ho tarihin'ny fanahinao izahay. Ny dany ny kibo, izay sitraky ny fonay, izay mahafinaritra ny masonay, mazana no ataonay, ary isan'andro isan'andro dia mitody damosina anao izahay, ilay Andriamanitra ray. Koa amin'izao andro Pentekosta izao dia mahatsiaro faly izay tsy noho ny fahadisoanay, fa noho ianao tsy mahafoy na mahasaraka anay tonga isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay mandondona, mba hahatonga anay ho tarihin'ny fanahinao, mba hahatonga anay ahitana tokoa fa tena zanaka malala izay. Reto ny mpanomponao, ny fiangonanao mitodika aminao Andriamanitra ray amin'izao sisa izao, dia manolo tena manavao ny fanoloran-tenanay indray izay ho tarihany zany fanahinao masina zany, mba hahatonga anay ho amin'ny fahombiazana. Tsy efa ny sainay, tsy efa ny herinay no mitondra ny fiainanay, koa mamelanay Jesosy tompo. Dieu très saint, Dieu d'amour, qui nous connaît mieux que quiconque, qui nous aime d'un amour incommensurable, nous reconnaissons devant toi avec douleur que nous ne te respectons pas comme tu es digne d'être respecté en tant que Père, en tant que Seigneur. Nous ne t'aimons pas comme tu es digne d'être aimé. Alors, pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Même si les services que nous offrons à l'Église ne nous fait pas de nous des enfants de Dieu, celles ou ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, voilà un enfant de Dieu. Seigneur, pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Voilà l'Église, ton Église, devant toi. Accorde à chacun de nous ton pardon. Que ton pardon soit notre paix. Paix durable, paix éternelle, paix que le monde ne peut pas recevoir. Que ton pardon soit notre joie et notre force dans ce monde qui tend vers le chaos. Nous te le demandons, Seigneur.
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Itsangana andray ny teny famindrapo avy amin'ny tompo istika fa tsy nandray fanahy manandevo amin'ny tahotra indray ianareo fanahy ny fanandevozana fa nandray ny fanahy ny fananganananaka izay azahoantsika miantso an'Andriamanitra hoe ray eo ary zany fanahy zany dia miara-milaza mifanaytsika tsirairay avy fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova ary mpandovan'Andriamanitra sady prailovan'i Kristy ary omeny fiainana mandrakizay maimaimpona ho aminy ho an'izay rehetra nitodika tamin'Andriamanitra dia amin'ny fifaliana no anambarana fa voavela ny elony ary voasarona ny fahotany midy rano tompo amen. Toizatsika ny amin'ny andiny faefatra ny hira teo aleloia teraina ny telo zay iray. Amen.
mipetraksika ary zao dia nireo zanakitsika ndray no anoe zany fiderana izany. Regardez-moi, c'est comme ça. Non, là, c'est toucher la face. Et avancer aussi. Sinon, vous êtes collé comme les sables.
misaotra andreo zanaksika isika tonga an'izany hira izany izao dia miroso amin'ny famakinany soratra masina itsika dia ireo manana anjara amin'izany dia angatahana mandritry ny hira fito amin'ny fitopolo amin'ny zato andiny voalohany dia miroso ety amin'ny laona. Nous chantons le cantique 177 strophe 1 et pendant le chant les lecteurs peuvent venir. Commençons la première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Continuons la lecture dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair
ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous terminons la lecture dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, versets 26 à 27, et Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Celui qui doit venir en vous en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à vous. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Miaraka hitsangantsika no nira sy folo am'zato. Mbola iaraka hivavaka isika milohan'ny andraisana ny afaka avy amin'ny tompo. Dia irainay mpanome soa eto tokoa izahay miandrandra anao. Ny soa omenao anay dia nanomezanao anay ny zanakao ilay tokana raha fahavalonao izay dia tonga nampihavanana ary tsy vitany vita fihavanana fa antsoina hoe zanakao, zanaka malala, mpandova, ray lovan'i Kristy. Ary tsy zany ihany fa tsy zany ihany ny soa menao anay fa ny fanainao masina izay menao anay ankalazainay amin'izao andro Pentekosta izao, ilay fanahy monina ao anatinay ary manosika nay hivavaka satria tsy hainay akory izay vavaka tokony atao fa ny fanahy masina no miaraka, tsy miaraka manambara ny fananay ihany fa zanakao izay fa izy ko no manambara fomba tsy hay tononona ny vavaka izay ankasitrahanao. Ampoko ny soa tokoa izay tompo ary zany fanahy masina zany koa no ambomba ny teny izay hotoriana eto satria raha tsy ao ny fanahinao masina dia tsy ho takatry ny saina ivelively izay tianao ambara. Ary natakatry ny saina indray aza dia raha tsy ao koa ny fanahy masina izay mitahiry izany dia ho avy ilay ratsy tsindroka izany vao tsy mivoaka ny varavarana akory izay dia efa tsindroan'ilay ratsy ilay vonavavy.
ary tsy vitan'izany fa raha tsy eo ny fitarian'ny fanahinao masina dia mijanona tahaka ny vondrona association rehetra ny fiangonanao ary ny teny toriny dia toy ny fampielezan-kevitra toy ny etserona ny dokam-barotra isan-karazany fa noho ny fanahinao masina dia manjary mahazo fiainam-baovao avaozina zay rehetra mandray sy mandre ny teninao ary zany no irinay amin'izao alahady pentekoste izao tompo mihery ny teninao tokoa ny anova ny fiainanay hatrany fotony. Oui Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander ton Esprit Saint par lequel tu as créé l'Église, par lequel tu as sauvé l'Église, par lequel tu conduis chaque croyant. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, l'Église ou notre Église serait une simple association ou un club comme un autre, où le travail de ton Église, la prédication de l'Église deviendrait une sorte de propagande, de publicité. Et le culte que nous menons deviendrait une sorte de routine. On vient chaque dimanche parce que ça nous fait du bien. Et sa prédication serait banale, voire même moralisante, blessante. Mais par ton Esprit Saint, nous pouvons goûter ce que c'est vraiment la vie, ta vie, Seigneur. Parle, car tes serviteurs t'écoutent. Amen. Petraka isika ho an'ireo izay vao tonga mbola misy toerana ety aminao misy banty misy vitsivitsy eo raha hiakatra manarina mantsinareo dia manjary lasa tsy maintsy miakatra indray amin'ny fandraisana dia manalava ny fotoanantsika ilay izy nefa ety mbola malalaka. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika satria nahatratra izao andro pentekoste izao indray izay ankalazantsika araka ny efa voalaza teny am-piandohana ny nahatongava amin'ny fanahy masina tetỳ tany izay zavatra tsy mana-tsahala izany fahatongavan'ny fanahy masina izany. Tany amin'ny testamenta taloha ny fanahy masina dia efa teo mitarika an'ireo zanak'Israely ireo fa nomena ohatrany hoe ny mpanjaka tahaka ny Saoly izao dia nandray ny fanahy masina fa rehefa nisy ny fotoana nanao izay ratsy teo an'Andriamanitra izy dia nesorin'Andriamanitra ny fanahiny. Izany hoe tsy nomena ny olona rehetra koa fa nomena ireo izay voatendry hanao asa manokana zany tahaka ny reny mpaminany na reny mpanjaka tahaka ny izay voalaza teo hoe Saoly. Fa taty amin'ny testamenta vaovao, taty amin'ny nahatongavan'ny filazantsara dia nomena ny mpino tsirairay ny fanahy masina ary rehefa nomena ny mpino tsirairay izy dia tsy miala ao amin'izany mpino zany koa io fanahy masina io tsy miala intsony fa mitoetra ao mandrakizay ary mitarika azy. Dia izay fitoeran'ilay fanahy masina ao mpino izay nefa dia tsy hoe mandeha ho azy hoe ao amiko ny fanahy masina dia mety avokoa ny zavatra atao fa tsy maintsy manaiky ho tarihany io fanahy masina io anao. Ka na itsika tarihany na itsika mampalahelo azy. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné de manière ponctuelle et particulière, comme le cas de Saül, le roi Saül par exemple. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est donné de manière, générale et particulière, voire même permanente. Et voilà, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, cet Esprit Saint demeure éternellement en lui.
Mais ce n'est pas automatique comme les antibiotiques. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit que ça devrait aller, le ciel, comme à Marseille, va être bleu. Mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Soit on est conduit par le Saint-Esprit, ou soit on ne l'est pas. Ce n'est pas comme les yaourts où il y a 50% matière grasse ou 30%, mais soit on est conduit par le Saint-Esprit, soit on se laisse faire. Et pour nos enfants, je voulais, pour qu'ils puissent, c'est aussi en guise de résumé de ce que j'allais faire, je vais raconter une histoire. Sans doute, vous avez déjà entendu quelque part. Une histoire d'un vieil homme qui veut apprendre à son petit-fils, c'est un papy qui veut apprendre à son petit-fils ce que c'est la vie. Et il raconte ainsi, en chacun de nous, dit-il, il y a un combat. Un combat jusqu'à la mort. Un combat à mort. Et il se tient entre deux loups. En chacun de nous, il y a deux loups qui se battent perpétuellement. Un des loups est vraiment méchant, cruel. Il est la peur, la colère, l'envie, le regret, l'avidité, l'arrogance, la culpabilité, le mensonge, la compétition, l'orgueil. Bon, la liste est longue, je vous épargne les détails. Et l'autre loup, il est bon, il est très bon. Il est la joie, la paix, l'amour comme le fruit de l'esprit que nous avons entendu lors de la deuxième lecture. L'espoir, le partage, la générosité, la vérité, la confiance. Et le petit-fils réfléchit dans sa tête pendant un long moment. Oui, papy, mais s'il y a un combat féroce entre chacun de nous, entre les loups méchants et les loups gentils, qui va gagner? Parce que c'est un combat. Forcément, c'est comme un match. Ce n'est pas un match amical ou 0-0 et on se félicite, mais soit on perd, soit on gagne. Mais lequel des deux loups, va gagner? Et papy, en souriant, lui dit, celui que tu nourris. Celui que tu nourris. Rehefa lay atsona amin'ny galatiana toko fadimy izay nivakintsika teo dia izao, ao amintsika eo dia misy le foronan'ny maha-olona mpanota, na hoe fitariany nofo io tsy viande chair akory fa le penchant naturel izay lovatsika tamin'ny Adama sy Eva. Tsy ny olona rehetra ao anatin'izany, misy hatra mahafinaritra teo jerena dia mijery, misy hatra mahafinaritra teo enona dia enona, misy hatra ny kibotsika io, pisitsika teo anina dia te hinana. Ny olona rehetra tratran'izany. Misy hatra fatatsika zao aza fa tsy tokony atao fa makanitsika. Misy an'izany eo amin'ny tsirairay. Ary izay milaza fa tsisy an'izay dia Andriamanitra izay. Misy an'izany foana, tsy ritra ty hanao zavatra ohatran'izao. Zay le loup méchant zay. Etsy andan'izay, ilay fanahy masina. Eto dia tianitsy, tsy Satana le mitarika antsika. Izay indraindray eo fiangonana diso. Hoe Satana ao anaty. Satana no mahita an'izay hoe misy zao ny fitsiritanao amin'ray dia manao pub izy. Raha manao anitsy ange ianao dia ho tafity, raha manao an'izao ange ianao dia ho sambatra. Ohatra amin'ny publicité izy mahalala tsara ao amintsika ao. Hafa indray hoe possession démoniaque. Il faut vraiment distinguer parce que ça nous donne dans l'irresponsabilité. Ah oui, parce que c'est le démon d'un tel, le démon d'un tel, le démon de l'alcool, le démon de... Non, c'est pas du tout ça. C'est la vieille nature qui est en nous. Et chaque personne, jusqu'au retour de Jésus-Christ, aura. Mais plus on nourrit le Saint-Esprit,
rehefa le fanan'andriamanitra no metysika toerana mibahana zay nge nyteny hoe le fanan'andriamanitra mitoetra aminareo mandrakariva fa ao anjorom-baly izy mipitrapitra ao izy ohatrantsika rehefa mivahiny any aman'olona asinareo rehefa mbatratra an'izany dia miady izy mivady aza mba manao an'izany mino fa tsika tsy manao an'izany dia le vahiny amin'izany mipitrapitra tsy hitan'izay atao ivoaka nasaina ijanona tsy tamana dia ohatr'izany io fanahy masina ao amintsika io rehefa ilay maolona mpanotany metsika bahana izy ange ao e fa malahelo izy ary zay nytenin'ny Paoly apôstôly hoe aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina fa rehefa metsika toerana kosa izy zay le teny hoe celui que tu nourris rehefa avelatsika hibahana izy le fanahy masinao a tahaka ny rivotra io amin'ny andro pentecoste teo dia nazavana hoe tahaka ny rivotra amin'ny fofo dia sokafantsika ny varavaran'ny fiainantsika dia le rivotro ny fanahy masina manamaina n'le hitanareo le ohatran'ny lobolobo ozy ny teny malagasy les moisissures il va assécher ces moisissures les maizimaizina les lolopo les adiady le zavatra mietseroa io le afanan'ny fanahy masina satria tamin'ny andro pentecoste dia zao tahaka ny afo tahaka ny lelafo izy tahaka ny rivotra dia zao manilo ny diantsika manazava dia manala n'le maizimay ao amintsika eo ne misy compartiment kely be dehibe lobolobo maizina moisissure dia le fanan'andriamanitra rehefa sokafantsika io zay on se laisse faire on ouvre grand notre porte la porte de notre vie dia tonga ny fanahy masina manadio an'izany ary io zay ny teneko hoe tsy automatika tsy ametrarena indray ny fanahy masina dia bravo tena tsy maintsy isika tarihany io fanahy masina io ary zay nanaiky io tarihan'ny fanahy masina dia hita tokoa ny vokany ohatra zao anjery ny vaky teny voalohany teo tsika ny asan'ny apôstôly dia le fanahy masina io ao amin'ny asan'ny apôstôly dia mampivory ny olona mitoerana ray no ny tonga ny andro pentecoste ny latsan'ny fanahy masina dia zavatra hita voalohany indrindra ny zavanyseho voalohany dia nivory teo amin'ny toerana iray izy ireo zavatra tsy hain'ny olona zany indrindraindrindra rehefa samihafa izy samihafa fehviana samihafa squady fanilikilika ny olona zay samy zanakranina taranakranina avy any ananina samy manana an'izao nianatra an'izao miteny amin'izao fanilikilika fa ny zavatra nataony fanahy masina zay tsy vitan'ny olona afaka mijery nge atsika eo amin'ny fiainantsika jereo nge eo amin'ny fiainana fotsiny hoe za tsy teny hoe iza na izy fa indraindray misahatra efa mandeha ihany ny fotoana ny eo ihany ny eo tsy mifampiteny tsy mifampiaraba normal zany normal entre guillemets asiko farankisosina satria nahoana tsy manaiky tarihan'ny fanahy masina fa eto a dia zao tonga ny vory tamin'ny toerana iray izy ireo nefa olona karazany maro misy jiosy misy palestina misy ravakina le izy dia hoe misy avy an'ny partiana médiane elamita avy an'ny mponina avy an'ny mésopotamie jodi kapadoki ponto asie frigie pamphylie egypte sy ny faritry libye kiréana avy an'ny roma jios proselite crète avy an'ny crète crétane arabo dizenao mivanim-potoana iainantsika amin'izao fandrafo miady dolidoly makany afrika ianao dia hita hoe efa makany amin'ny faritra tsinanana ianao miady mifandrafy fanjahatra vokatra ny fanahy masina le fruit de l'esprit ou l'action de l'esprit plutôt plus exactement c'est de réunir les gens qui prodiguent en fait la paix zay voalohany indrindra tsy hain'ny olona io le fitarihan'ny fanahy masina raha vaovaodona ataoko masaka iny fa mba namely azony iny tsara zany andrasako amin'ny tikendritoany amin'ny tournant minjera bomba ny ary dia tsy maintsy zerana bomba fa ny fanahy masina dia mampiombona na dia samihafa tahaka n'izao aza reo firenena ireo zay ny zavatra voalohany indrindra dia ny olona manaiky ny fanahy masina zany dia olona manintsy izy miombona na dia eo aza ny fahasamihafany par delà de la différence le Saint-Esprit
nous réunit. Voalohany manarak'izay dia zao ny fanahy masina koa zany ny olona zay manaiky ny fanahy masina rehefa tonga tetỳ tany le fanahy masina dia manaiky hiady arak'ilay voalaza teo hoe rehefa kristiana ianao zany dia tsy hoe mandeha ho azy amin'izao fa misy ady mpanao misy atra tianao atao hoe fanahy masina tsaraka ny sitrapoko zany tsy mahasoanao koa zany raha ataonao azonao ataony fa ataovy dia misy ady zany hoe ny olona kristiana zany nandray ny fanahy masina dia tokony hatsapa rehefa tsy mahatsapa an'izany izy dia mila mandiny tena hoe misy ady mpanahy misy fandrohitana hoe misy atra tiana atao fa le fanahy masina tena hoe non ary mariny zany misy taona ianao ohatra ny olona rehetrarehetra tena marary anazy ny zavatra zany fa hitanao tsara fa le fanahy masina tena hoe non tsy natsona ho amin'izany intsony ianao fa zanak'Andriamanitra ny zanaky ny devolo no manao an'izany misy zavatra tena hoe mba zao ny fanao rehefa manao an'izao ny dia tafita be deaibe ne zany eo amin'ny fiarahamonina fa le olona tariany fanahy masina mahatsiaro ady enao za tsy hoany za tsy hanao an'izany zany no alalàna zany hoe manana ny fanahy masina antsika tsy mieritreritra rehefa manana ny fanahy masina dia la vie et rose tsia raha mbola eto an-tany dia zao misy an'izay ady zay nefa la victoire et comment dire, la victoire elle est garantie si on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Dia ny manaraka an'izay koa dia zao rehefa manaiky ho tarian'ny fanahy masina ny olona anankiray manaiky ho tarian'ny fanahy masina mbola tsy nidriko ihany satria tsika alay-panahy mieritreritra rehefa mandray fanahy nan'olo tena je me suis donné un Christ dia on pense à tort ou à raison tout va être rose. Non. Le Saint-Esprit nous aide à voir les choses avec les yeux de Dieu. Mahita amin'ny mason'Andriamanitra, mahita ny zavatra mitranga tahaka ny fijerin'Andriamanitra. Zay no asan'ny fanahy masina. Raha vao tsy eo ny fanahy masina dia tsika ny fijerintsika ny hijerentsika azy. Ary mazana fa ny fijerintsika mety marina indraindray fa mety ho diso. Fatria voafetra isika voafetritsika satria tsy malala akory azy hoe inona ny eo ambadika eo tsy malala ny eo ambadiky ny ray seconde rehefa avy eo ary tsy vitany hoe voafetra isika nous sommes limités mais nous sommes aussi pécheurs mpanota dia misy zavatra foana tiatsika atao ka ny olona tarian'ny fanahy masina dia mahita zavatra tahaka ny fijerin'Andriamanitra tsy za miteny azy fa ny soratra masina dia andao nge jerena fa ao amin'ny le asan'ny apôstôly zay nivakiana teo iny rehefa teo zany le olona marobe partianina medianina elamita reo dia rehefa nahita ny asan'ny fanahy masina izy asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany fanahy masina zany dia zao ny fanontaniana atao anatin'ireo olona hafa firenena marobe reo hoe ahoana no andrenesantsika azy ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe n'Andriamanitra il voit les œuvres de Dieu. Lasa hitany ny asan'Andriamanitra. Raha vao olona mbola tsy tarian'ny fanahy masina ianao dia na manao zavatra goavana be ohatran'iny ary Andriamanitra ny fiainanao, ny fiainan'ny fianakavianao, ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny tontolo dia zao zavatra ratsy foana ny eritreretinao an'iny. Na manahy foana ianao hoe sao dia zao, sao dia zao. Fa ny olona tarian'ny fanahy masina dia maheno tahaka ny fiainan'Andriamanitra ary mahita tahaka ny fijerin'Andriamanitra. Voit les choses comme Dieu les voit. Parfois, nous voyons les choses selon ce qui nous plaît, selon l'état de notre cœur. Mais quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, on peut voir la vie, voir les situations, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Voilà, se laisser l'Esprit Saint conduire notre vie. Dia jereo anie reto olona reto nisy zany nahita hoe tena asan'Andriamanitra zao satria mitory ireo apôstôly dia izy hafa firenena tsisy interprète tsisy traducteur nahareny asa lehibe n'Andriamanitra tamin'ny teny reniny langue maternelle fa etsen-daniny zany ny olona zay tsy manaiky ho tarian'ny fanahy masina dia ahoana ny fijeriny mahagaga amin'ny andininy faharaiky ambe folo amin'ilay asan'ny apôstôly toko faharoa teo ihany
ny voalazany dia hoe anareo nandikana azy ohatra manahirana ihany andininy 17 nisy sasany kosa ahoana ny fahitany asan'Andriamanitra ny ome sady ny teny hoe mamindovay asan'Andriamanitra fa ny fahitany azy manesy izy samve dia ho izy mampime zany mamindovay ireo acte 2 verset 13 ils sont sous ivre satria nahoana fijerin'olombelona nijerena ny fiainana rehefa asan'Andriamanitra no dia zay le izy hoe zay ny ilaina zany hoe tarihany fanahy masina eo amin'ny fiainantsika eo nandray misy zava-tsoa ataon'Andriamanitra be dia be Dieu ils envoient des bonnes choses mais sans le Saint-Esprit on voit ces bonnes choses là comme des menaces dia eo ny ilana zany hoe manaiky ho tarihany fanahy masina c'est pas automatique comme les antibiotiques fa manaiky tsika hoe eny ary dia reto dia hitantsika foana hoe miavaka foana zany hoe reto ny olona manaiky ho tarihany fanahy masina mahita ny asa lehibe ataon'Andriamanitra izy fa misy indray dia hijery an'izay dia himeme izy ary ny sasany dia ny ome sady ny teny hoe mamindovay ireo asan'Andriamanitra dia ny fijeriny azy dia hoe olona mamindovay manaraka an'izany ny olona manaiky ho tarihany fanahy masina koa dia lasa vavolombelona zany asan'ny fanahy masina zany satria izy fanahy masina dia tonga ho vavolombelona nambara ny marina le fanahy masina zany ny ran'Andriamanitra araka le vaky teny teo fa raha tonga ny fanahin'Andriamanitra zay irahako aminareo le fanahy ny fahamarinana izy no ho vavolombelona nambara ao Jesosy zany hoe ny asan'ny fanahy masina zany dia manambara an Jesosy fa izy ny mpamonjy izy no anotokana mamonjy dia zay olona nandray ny fanahy masina sy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina dia izay koa no ataony vavolombelona dia eo no ahalalana koa tsika hoe manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ve hoe za ve mba vavolombelona zany fahamarinana zany rehefa misy zavatra tsirariny ve dia mijoro asa matahotra ny vavam-bahoaka na matahotra ny sao dia mahazo an'izao sy nyzao mila zany ny fiarahamonina ilayntsika tarihany fanahy masina vavolombelona manambara reo mpianatra ny tompo ireo dia zao mijoro izy tamin'ny mbola tsy nandray ny fanahy masina izy ireo na nahita ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary mbola nihidy tao amin'ny efitrano natahotra vehivavy kely nampatahotra azy fa rehefa nandray ny fanahy masina izy dia sa nijoro ndrahonana izy tao amin'ny sinagoga tao amin'ny Sanedriona hoe raha raninareo tsy hanambaran'izany Jesosy zany asan'ny apôstôly dia hoe tsy maintsy milaza an'Andriamanitra zay tsy azo fefena satria izao le fanahin'Andriamanitra mahery lehibe zay ao anatinareo no zay ao amin'izao tontolo zao fa raha ohatra ka tsika mbola matahotra rahonana ampitahorina menatra aka mahasositra mizalange raha tena tsy hanao an'izao tsony zay nge le effet de groupe enjana be miaraka eo tsy le miaraka amin'zalahy mihitsy ny ratsy fa le ry zalahy miteny hoe ialava ely ty sarim-bavy ialava eky dia anaja dia ohatr'izay koa ry zavavy sao dia hoe ny lehilahy ihany fa ny zavavy ndrikokivy dia anaiky an'izany tenin'Andriamanitra hoe maneke ny vadinareo tsika miaina ty amin'ny société moderne dia zay le effet de groupe lasa mivavy io sao dia mieritreritra raha vao miteny lehilahy mantsy dia manao an'izany vehivavy hitanao zany zany miteny pasteur miteny vehivavy fa mirehetrarehetra mihitsy mila an'izany fitarihan'ny fanahy masina zany ahafahany joro vavolombelona manambara martyria zay ny teny grika miteny hoe témoin martyria hatramin'ny farany io ny olona mandray manaiky tarihan'ny fanahy masina koa satria izy tarihan'ny fanahy masina na tsona nambara dia olona tsy mitory tena fa mitory teny raha isika ny 9:12 amin'ilay filazantsara teo toko 9:17 rehefa tonga ny fanahy ny fahamarinana le fanahy masina zany dia izy no hitaridalana anareo tarika anareo izy ho amin'ny marina rehetra fa io fanahy masina io tetsy izy dia zao manambarany Jesosy izy vavolombelony Jesosy izy fa eto indray izy tsy hiteny amin'ny fahefan'ny tenany amin'ny teny dika teny hafa diema dia hoe tsy hiteny avy amin'ny tenany izy il ne parle pas de lui-même le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même il a une volonté qui lui est propre mais il parle
de la part de Dieu. Dia ny olona izay mandray ny fanahy masina koa dia manao an'izany tsy miteno amin'ny tenany izy. Mety tomboka mitory-teny. Ndraindraiky mety ho alay-panangy izy izay mitory-teny dia misy hatra tianao tenenina dia izay no teneniny. Mitory-tena izay. Zany ny tena nahavita ny zao, ny fiangonana ny tena zao, ny fiaviana izy zao, mitory-tena izany. Fa rehefa tarito ny fanahy masina ianao, misy hatra tianao lazainao. Fa ny fanahy masina miteny natsony ianao vavolombelona nanambara hitory-teny fa tsy hitory-tena. Dia amin'ny asa ataontsika dia fois même on chante pour nous-mêmes. Désolé pour ceux qui ont des belles voix. On ne chante pas pour Dieu. On chante pour soi. Il y en a qui dansent pour elles-mêmes. Il y en a qui jouent, désolé pour les musiciens talentueux. Nous avons tous bourré des talents. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on joue pour soi ou on joue pour Dieu? On chante pour soi ou on chante pour Dieu? On fait les œuvres pour soi. Azo tonga izany. Manao ny asan'Andriamanitra fa ho ana ny tena anaovana azy. Ny olona tarihan'ny fanahy masina satria tahaka ny fanahy masina dia tsy hiteny avy amin'ny tenany izy. Tsy hiteny avy amin'ny fahefany tenany izy na dia manana fahefana azy. Fa le fanahy masina mitarika azy miteny zao no ataonao, zao no tsy ataonao. Zay zany no afatra amin'izao aladiny Pentekoste zao hoe manaiky ho tarihan'ny fanahy masina. Na isika tarihina, na isika tarihan'ny olona maha-olona tsika. Izay misy an'izany isika tsirairay avy. Misy hatra tena tiatsika atao, misy hatra tena tiatsika hohanina, mety misy hatra tena tiatsika sotroina, mety misy hatra tiatsika hojerena. Reo le faculté rehetrarehetra reo misy. Tsy hoe zahatra tiana hojerena nefa dia ratsy avokoa, fa le fanahy masina mitarika hoe azo mahasoa anao zany na tsy mahasoa anao. Dia eo ny ilayntsika an'izany fitarihan'ny fanahy masina zany. Ary ny fiangonana izay misy antsika dia mitarika antsika amin'izany hoe mitarika ahalala ny sitrapon'Andriamanitra zany. Satria io nananankiray sady mba ampiainany vaovao-piangonana ilay izy dia azavaiko eto hoe ny fiangonantsika amin'ny voalohany volana jona, le premier week-end de juin dia anao formation na couple satria ao amin'ny couple ao amin'ny tokantrano koa no toerana voalohany ahalalana an'izany sitrapon'Andriamanitra zany, ahalalana zany hoe ahoana zany tarihan'ny fanahy masina zany satria rehefa manorina tokantrano tato ato zao dia anankiroa fakimaly tamieriny misy tokantrano niorina zany dia tantanana amin'izany hoe ahoana ny itondrana an'io tokantrano io. Raha vao ny fizerintsika fotsiny ny fahalalantsika nos connaissances aussi soit fournies soit-elles ny itondrantsika ny tokantranontsika na ny ankonantsika dia malahelo milaza aminareo fa midona ny rindrina. Mety mahatratra amin'ny farantsika tahaka ny lamban'akoho tahaka ny mpitory-teny malagasy fa ao amin'ny tokantranao misy olona miaritra. Dia eo ny fahendrena malagasy ny tokantrano fiafiana dia akizay fa tsy zany ny fitarihan'ny fanahy masina fa olona lasy vavy samy hafa tahaka ny reto elamita sy ohatr'izao fa natsoan'Andriamanitra amin'izay fahasamihafany izay ho lasa ho ray au lieu de duel ianao nanao an'izao za nanao an'izao za zao tamin'ny maraina fa nisy an'izao fa le fanahy masina miteny ampy izay lasa dio ohatra mpihira samy manana ny feony samy mitazona ny feony samy hafa tsisy hoe ramatoa ao fiarahamonina teanana dia ny ramatoa dia mahazo mamelaka tahamaina fa any amin'ny fiarahamonina rangandray manao an'izany na iza zany vanim-potoana misy antsika na toerana misy antsika dia zao mitovy foana ny asan'ilay ratsy mitovy foana ilay fitarihan'ilay maha-olona mpanota dia ilaina fiangonana manao an'izany ka mitaona antsika rehetrarehetra mba ho avy amin'izany fiofanana zany hoe ahoana no hitondrana ny tokantrano. Ary amin'izany tsy hoe rehefa mitentsika hoe couple dia tsy hoanitrareo couple zany za mbola célibataire. Tena atsona ny célibataire. J'appelle vraiment à tous nos jeunes, même si on n'est pas encore marié, c'est le moment. Il ne faut pas attendre qu'on soit marié pour voir comment. Ça se prépare ça. On est en plein Jeux olympiques. Tous les athlètes, ils se préparent pour obtenir la victoire. Et pourquoi nos vies de couple, on
on se laisse faire comme ça. Oh, mais c'est pas grave. Alors que c'est vraiment la source. Ho an'ny tanora zany dia atsona na mbola tsy manambady ianao, na mbola amin'ny 10 taona, 12 taona ary ianao dia anambady. C'est le moment qu'il faut savoir comment choisir son âme sœur. C'est pas parce que un tel est belle, un tel est beau. Je ne suis pas contre la beauté. Au contraire, il faut savoir. Nisy taona zao dia lasa saina mihitsy tamina toerana anankiray dia misy tanora maromaro mibata entana dia jerena le ozaka hoe le lehilahy ohatra mijerijery fotsiny fa le kizy-vavy indray manao tsika raha zany mihitsy reto vehivavy reto tsy manambady an'ireny bandy reny tsy zany mihitsy nataoko. Zany mila fatarany zany. Dia vice versa koa. Dia ny fiangonana no sehatra. Vous pensez que c'est Amazon ou Facebook qui vont nous aider pour savoir combien mener notre vie familiale? C'est l'Église. Ary zay no nomezan'Andriamanitra n'izao toerana zao ahafahantsika misy conseiller conjugal, conseiller familial ho avy ampianatra an'izany. Ary amin'io andro io koa na ohatra mahazo ny toerany daolodolo zany raha ohatra ka ianao zany efa maty vady dia tongava. Raha ohatra ka ianao mamisy papy tongava. Mety misy fotoana koa eo amin'ny tokantrano satria ohatra ny zavatra rehetrarehetra mety misy tsy mety tsy fiangonana manondro hoe ry anina raha va tokantrano ny fiangonantsika fa misy ho antsika tsirairay avy eo. Dika ny endrika zany dia zao ny alahady dia fitaom-pivavahana misy fandraisana fanasan'ny tompo sady isy atreto efa anankiroa no soratra anarana tokantrano zay tsy nanana occasion izy andray tsodrano avy amin'Andriamanitra. Io mantsy indraindray maka fotoana kely fotsiny mba manazava. Amintsika protestanta ny fanambadiana ny mariage dia tsy sakrameta. Dia eo rehefa hoe tsy sakrameta dia eritreretintsika hoe ambany. Tsy dia manan-kaja. Satria tsy voazava amin'ny fiangonana ary anisan'ny fahadisoana mpiandraikitra zany tsy manazava an'izy ary zay no angalako fotoana kely. Tsy hoe rehefa hoe tsy sakrameta ny dikany hoe sakrameta dia zao marque ny famonjena. Ce qu'on appelle sacrement, c'est signe du salut, comme le baptême, signe du salut, comme la confirmation, la Sainte Seine, signe du salut. Mais on ne se marie pas pour être sauvé. Alors que le mariage a été institué avant la chute. Mbola tsy nanoty Adama sy Eva dia efa namorona n'izany atao hoe fanambadiany zany Andriamanitra. Ary zay no mahambony azy. Ao amin'io tokantrano io no ahitana an'izany hoe asan'Andriamanitra zany. Ary tsy mahagaga raha ny tokantrano no oziko zon'le ratsy voalohany indrindra. Tena marina zany. Dia zay satria ao amin'ny tokantrano Andriamanitra raha namorona n'izao rehetra zao dia efa nanana planina ho an'ny tsirairay. Fa fantatry le ratsy zay hoe ho sambatra ireo noharian'Andriamanitra ireo dia saboteny. Fa tsy hoe rehefa rava na simba ny noharian'Andriamanitra noho ny fahotany Adama sy Eva dia navelan'Andriamanitra teo. Nanohy ny asan'Andriamanitra namonjy. Dia reny atao hoe signe de sacrement, le baptême et Sainte Seine. Mais pour nous, le mariage, c'est une ordonnance créationnelle, une institution divine. Le mal n'était pas encore là, le mariage est déjà prévu par Dieu. Zay mahambony azy. Dia rehefa manorina tokantrano ianao dia hoentina ho tsofin'ilay concepteur. Vous voyez, quand vous achetez des ordinateurs, des PC, la première chose qu'on fait, soit on regarde la notice, ou soit on va chez le constructeur, comment manipuler cet objet, ces objets. Dia ohatran'izany io tokantrano io Andriamanitra namorona azy manana plan hoe iraniny io. Zao no anaovako azy. Manana planina izy. Dia mila mitodika amintsika, mila mitsodra amintsika. On a besoin d'un regard favorable. Voilà ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale du mariage. Andriamanitra qui se dit, je suis avec vous. Andriamanitra mitsika amin'ny tokantranonao. Na mandalo ady sarotra renao dia afaka mitodika aminy Jesosy evonjeo tena tsy miaty ty. Tezitra amiko madama. Zany nge azo atao. Na tezitra amiko ramose na misy zavatra manahina ahoana ny tondrana an'ireto zanak'ireto sahiran'izay izao tena tsisy eo Andriamanitra no mitsofoka. Fa indraindray ohatra ny
ataontsika ambany zavatra izy hoe sy maninona zany nefa zavatra ataontsika amin'ny fiaratsika izy manana fiarany tsy mikolokolo dia tsika hoe manana fiara dia efa mirehitra ny voyant hoe lany liquide de frein lany liquide de refroidissement tsy mesure des plaquettes. Vous voyez la technologie moderne des signes. Et nous, dans notre vie de couple, il y a des signes qui sont envoyés, mais on ferme nos yeux. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit nous guider. Dia manasa antsika rehetrarehetra zany na iza ary amin'io koa ireo mpanambady efa tranainy dia manavao ny fanoloran-teny ao anatrehan'Andriamanitra. C'est jour après jour. C'est une bénédiction à vivre. Ce n'est pas une bénédiction reçue une fois pour toutes. À combien de fois dans les couples, ah pasteur, ka nitokantranonay nge efa namasinina teo amin'ny altara dia eritreretinareo ohatrany hoe c'est un stock hoe rehefa noentina teo amin'ny altara dia tonga dia mastock na bénédiction dia avoaka isaky ny maraina ohatrany kiraro hoe inona indray no anaovana androany, inona indray ny patalohanao. Enfin, c'est une bénédiction à vivre tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin d'entretiens périodiques. C'est comme dans les voitures. Il y a les entretiens périodiques. Des fois, on dit cling, cling, cling. Entretien dans 5 jours. Entretien dans 10 jours. Dia io tsy hoe voatery couple dia hoe manambady ihany fa na tokatentsika na ninina zany ninina fiainantsika là dia Paul Efona, c'est un pasteur qui est l'église investie aussi. Zany le izy ndraindraitsika hoe atao ina ary io volametsika io anao rakitra sao rehefa avy eo ka io jerijerena so dia ndreo metritre makany amin'ny pasteur any fiangonana sasany nahita vainga dia bekibo le pasteur satria le rakitra fahafolo-karena directement ho an'ny fampandehanana fiangonana tsika mbénéficier. Dia on investit pour nous, pour chacun de nous. Moi aussi je bénéficie de tout ce que nous faisons ici. Tout le monde. Dia izay zareo fandrio ny daty efa nilazaina ihany le izy fa amin'io zany voalohany volana jolay io sabotsy dia ny lady misy an'izay renouvellement de l'engagement de nos vœux zany hoe tsika ry chérie efa 10 taona isaorana an'Andriamanitra fa matoatsika mbola nahitra ohatran'izao izy Andriamanitra nahitra mifankatio ary rehefa ohatra ka koa ka tsy mifankatia rehefa tena hita hoe tsy azo ioarana zany nge natao hoe porte de sortie fa ny zavatra toreny fiangonana dia ny hoe misy ohatran'ny nify sy lela ny tokantrano mifanaikitra fa nify sy lela io raha mifanaikitra io tsy hoe andeha hisoroko ny lela na hisoroko ny nify fa hoe ahoana no ahitana le lalana izorana ary tsy raha samy manana ny lalana izorana izy zay hoe misy anankiray mitarika dia ny fanahy masina dia rangasy ramse ny zaza sy ny ankizy ny rafozana sy ny vinato samy manaiky io tarihan'ny fanahy masina dia on va dans la même direction. Voilà ce que Saint-Exupéry dit. Aimer, c'est pas c'est pas se regarder face à face, mais regarder dans la même direction. Alors que maintenant, un couple, une famille, le seul moyen, le seul moment où ils regardent dans la même direction, c'est devant la télé. On peut regarder dans la même direction si chaque entité dans une famille, dans un foyer, se laisse guider par le Saint-Esprit. Arakaraka ny samy tsirairay na fiangonana eo ary tsika nge na ataontsika dolidoly anao animation an'izao ataotro asa mifanahy masina ihany no mahatonga ny olona mivondrana amin'ny fiangonana samy hafa ne tsika ary tsara zany fahasamihafan'izany satria samy afaka mitondra ny anjara brikiny dolidoly fa raha samy hitondra ny anjara brikiny ianao hoe hitiny anjara brika eo dia mikorotana fa mila mitarika qui coordonne. Et celui qui coordonne, c'est le Saint-Esprit. À Dieu seul soit la gloire. Amen.
Zao isika dia miroso arak'izay fanambara teny amin'loana teny am-piandohana ny ho amin'ny batisany Elza sy Elena kongatahana mandritsy ny hira 250 dia iroso teo amin'loana ny fianakaviana manoatra an'izany amin'ny batisa ary ny filoha.
ombanareo mandrakarivo ambara-mahatonga ny fantaperany zao tontolo zao marika ny batisa sy ny fitantanan'Andriamanitra koa zany ny batisa. Raha tonga ny andro pentekosta raha nivory teo amin'ny toerana ray ny olona maro samihafa arak'izay efa voalaza io asan'ny apôstôly teny faharoa dia izao no tenin'ny Paoly Petera rehefa voatsinga natao fo reo olona reo midebay anareo ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny helokareo. Marika ny famelan-keloka koa ny batisa ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny batisa koa dia manome ny fanahy masina Andriamanitra ary zany ny antony loha hevitra an'io hoe manaiky ny tarihan'ny fanahy masina ny ray aman-dreny sy ny zaza. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo le teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary fotoana maro tany aloha tany dia tsy ho an'ny olon-dehibe ihany fa ho an'ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'ny tompo Andriamanitra anankirazy. Zay no fanekena ary zay koa ny teny orenan'izao sakramenta masina izao fa mitodika amin'ny fiangonana ny isikan'io mangataka ny fiangonana hitsangana ary ary izao fanontaniana. Ekenareo ve ny anday ireto zaza ireto isan'ny fiangonan'Andriamanitra mamalika hoe ento. Ekenareo ve ny vavaka ho an'ireto zaza ireto Elzasy Elena ary koa ny ray aman-dreny ary taona sy ampirisika azy hiditra ho mpianatra sekoly alahady raha vo afaka ny ray izany izy. Marina fa izy ireo dia lavy toerana tahaka ny maro amintsika misy alahady anankiray manokatra amin'ny volana oktobra izay hitondrana an-dalaka reo olona lavy toerana misy avy any Karakarana, misy avy any Toulon, misy avy any Avignon, misy avy any Vitrolles, misy avy any Metz, misy avy any Tsepitetsy samy eto zao. Izy ireo avy any Nîmes fa eto amin'ny fiangonantsika ny tsy miaveza karak'izay azo atao izy mba ho avy ety. Dia mitotram-bavaka azy ireo isika fa tsy sanatry iteny amin'ny aizina reny sisy lavitra ny toerana. Ekenareo fiangonana ve ny andray an-tanana ny fitaizana reto zaza ireto raha sanatry misy fahasaponana eo amin'ny ray aman-dreny. Renareo zany fanekeny fiangonana zany fa tsy iretinareo amin'ny fitaizana ny zaza nak'izay fandraisantsika dia mitodika aminareo ray aman-dreny kosa azy. Ary izy manina Mami. Anisany ao anatin'ny manao fanekena koa mantsy ny rehibe izay mitotram-bavaka na amin'ny toerana moa manolotra tokoa ity ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika ve nareo eny toko. Ekenareo ve ny iaina sy ivelona ny filazantsara amin'ny teny sy amin'ny asa na miafina na miarihary ary ho fitaratra ho an'ny zaza mba ahitany ny atsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Ekenareo ve ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitaizana kristianina araka ny filazantsara izay tokony atao aminy mba hitombony ho amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisiny izao anekeny an' Jesosy Tompo azony ery andavany ny asan'ny satana rehetra. Ekenareo ve ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady dia somary lavitra azy an-toerana raha vo afaka anaraka izany izy ireo. Ekenareo ve ny ampianatra azy ny antony izao fanaova batisa izao ary ianao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Efa ren'Andriamanitra izany fanekena natao izany ka andeha isika fiangonana hiaraka anambara ny fanekena izay voalahatra ao amin'ny fandaharana mialohany anaovana batisa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany,
ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Zany any nahatokanaandriamanitra nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy naharina izao rehetra izao no ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy amin'ny Maria Virginy. Dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pontifolato izy. Nijaly izy ka naleva, nitsangana tamin'ny maty amin'ny hazo fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray. Avy any izy indray amin'ny voninahitra ny tsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazany miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ny famelan-kely sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Noho izany fanekena nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra izany ny fiangonana ny ray aman-dreny dia izao manao batisanao Elena amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao aneny tompo. Entoka dia izao io zazy io araka ny soratra masina ary aza diny fa ny tompo momba anareo mandrakariva isan'andro ary meteza ho tarian'ny fanahy masina. Elza amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, izao manao batisanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao aneny tompo. Izy efa nampanantena fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia aoka ho adidiko ihany, fa izy no ombanao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Eto ka dia izao io zazy io araka ny soratra masina dia tadideo hatrany fa tsy irery ianareo naiza toerana misy ianareo na ny fanalavitra na any ampanaovana mission ary fifaliana ho an'ny fiangonana koa manolotra cadeau ho an'izy rahavavy dia le certificat koa mila sonikely. Voalohany dia fisaoran'Andriamanitra lehibe amin'ny izao fotoana fahasoavana lehibe azon'ny fiangonana izao
azon'izy mianadahy izy mirahavavy ny tompo hiaro azy ireo ary izy koa ny taiza hiampy tantana nareo ray aman-dreny sy fianakaviana amin'ny fitantanana sy ny fanabeazana ny izy mirahavavy. Manarak'izany a dia misy fanomezana kely dia kely atolotry ny fiangonana sy ny sertificat dia mirahasoindrindra tompoko. Mivavaka ary tsika e. Andriamanitra rainay tsara indrindro ianao izay nanolotra nandray izao zaza izao raha nanolotra azo amin'ny batisa ny ray aman-dreny no angatahanay ny fitarihan'ny fanahinao masina ho amin'izy ireo amin'ny toerana rehetra izay misy azy n'aiza n'aiza misy azy ireo mba hatsiaro fa ianao ny tompo sy mpamonjy ary ianao no mitarika azy amin'ny fanahinao masina hanolontsaina azy amin'ny ady sarotra hampahery azy raha sendra misy ny fahakiviana ary hanome azy ny fahadiova-po sy ny fahatahorana anao isan'andro fa amin'ny zavatra rehetra izay atao fa dia ianao izay niteny tao amin'ny Kristy Jesosy hoe indro a momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao no omba azy ireo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Dia mamonjy terana isika ho an'izay maniry afaka anao rakitra amin'ny batisa dia afaka manao an'izany dia ny hira voalahatra no ataontsika izay. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana fa rehefa avy hitsangana ihany tsika dia ho atrantranao Jesosy dia mahafinaritra. Dia iroso amin'ny fandraisana mpanatona indray koa dia mandritry ny hira fanampiny 700 dia iroso ety amin'n'olona indray ny fianakaviany Ezai sy ny fianakaviany ho amin'ny fandraisana mpanatona. Andriamanitra fitiavana ianao.
celui d'après les chants, l'étoile qui nous conduit. Frères et sœurs, nous avons la joie d'entourer Esaïe Raketenrai pour répondre à l'appel de Dieu qui nous a demandé d'affirmer devant la communauté son désir d'être disciples du Christ par la confirmation de l'alliance de son baptême. Et rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a été institué, comme nous avons fait tout à l'heure, le baptême qui scelle l'alliance et qu'il faut confirmer quand on est arrivé à l'âge adulte, et raison pour laquelle on demande, depuis un certain moment, la famille de venir aussi, parce que c'était un engagement à vivre pendant des années. Et bravo les parents, Tatiège, d'avoir vraiment mené, bravo aussi aux frères, parce que tout le monde a pu contribuer dans l'accompagnement pour ce jour où Isaïe peut confirmer l'alliance de son baptême. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de l'histoire. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu, par sa grâce, a conclue avec son Église. Et à celui qui confirme cette alliance, nous avons la promesse que Dieu sera en lui, l'accompagnant sur sa route et l'éclairant dans sa vie par la présence de son amour et de sa parole que nous avons en Jésus-Christ. Donc je m'adresse à Esaïe. Veux-tu maintenant renouveler avec Dieu l'alliance de ton baptême et mettre tout en œuvre avec l'aide du Saint-Esprit pour rester fidèle au Seigneur jusqu'à la mort et confesser toujours dans l'amour le Dieu unique, Fils et Saint-Esprit? Oui. L'Église te demande alors de professer publiquement ta foi. Je crois en Dieu, le Père, qui m'a créé à son image, en Jésus-Christ, son Fils, qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a adopté comme enfant de Dieu, qui me régénère, me sanctifie et me guide. Je confesse que je suis un pauvre pécheur, coupable envers Dieu et digne de sa condamnation. Et je mets toute ma confiance en Jésus-Christ, comme en mon unique Sauveur, mort et ressuscité pour moi. Pour répondre à l'amour que Dieu... Pour répondre à l'amour que Dieu m'a témoigné, je veux me soumettre à sa grâce seule et régler ma vie sur ses commandements, en l'aimant de tout mon cœur et de tout mon être, en aimant mon prochain comme moi-même. Je confirme donc de plein gré l'alliance de mon baptême que Dieu a faite et renouvelle avec moi, et qui m'oblige à compter sans cesse sur sa grâce en gardant dans mon cœur l'évangile de Jésus-Christ. Pour affermir toujours plus ma foi et ma piété, je veux prier Dieu, lire avec soin sa parole, fréquenter l'Église, participer à la Sainte Seine, employer tous les autres moyens que Dieu me fournira pour mon épanouissement en lui. J'accepte de respecter l'unité et la sainteté de l'Église, et par conséquent, je me refuserai de me joindre à tout acte qui sèmerait la discorde au sein de la communauté. J'accepte de respecter et de me soumettre aux décisions prises par l'Assemblée des membres communiants. Que Dieu de toute grâce, qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, me perfectionne, me fortifie, m'affermisse et me rende inébranlable. À lui seul soit la louange, l'honneur et la gloire, et au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu as un verset que tu as choisi, et si tu peux me dire quelques mots, s'il te plaît? Non, alors, déjà, pour commencer, je tiens à rendre grâce infiniment au Seigneur Dieu
pour m'avoir amené jusqu'ici, pour tout son cheminement, pour l'accompagnement qu'il a effectué, dans les moments de joie, dans les moments de réussite et de félicité, et aussi dans les moments de difficulté, parce que ça fait bientôt 10 ans que Tonton Harris est parti. Donc je le rends grâce quand même pour tout ce qu'il nous a fait, et qu'il puisse m'accompagner jusqu'à la fin, et qu'il remercie aussi, qu'il rende grâce aussi l'Assemblée et ma famille ici présente pour tout ce qu'ils ont fait et l'accompagnement de tous. Amen. Et pour mon verset, donc je choisis le verset qui est situé dans le livre d'Ésaïe chapitre 12, verset 2. « Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur, il est mon sauveur. » Amen. Isaïe, je confirme l'alliance de ton baptême suite à la profession de foi que tu as fait devant Dieu, devant son Église. Et comme le verset que tu as choisi, Dieu sera toujours ta force. Il ne t'abandonnera jamais comme il a déjà fait pour toi et pour ta famille. Sois confiant. Il t'aime d'un amour éternel. Et comme il a dit en Jésus-Christ, je suis avec toi tous les jours. Il n'y a pas de seconde où il soit absent. Il n'y a pas non plus de parcelle, même 1 centimètre carré dans ta vie où il est absent. Mais sois confiant, le Seigneur est toujours avec toi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Félicitations. Tu peux faire ici. Isaïe, grand est l'amour de Dieu et on le remercie vivement et merci pour ta confirmation. L'Église est heureuse de t'accueillir en son sein et nous espérons que tu seras toujours avec nous, avec l'Église, avec Dieu surtout, et que tu grandiras pleinement dans ta foi. Voilà. Donc il y a le certificat que l'Église nous offre et un petit cadeau de la part de l'Église. Voilà. Voilà. Voilà donc Isaïe, tu es désormais invité à la table du Seigneur. Tel est ton droit. Tu es à droit à la Sainte Seine et aussi au vote à l'Assemblée générale, l'Assemblée paroissiale. Sache maintenant que tu peux être appelé aussi responsable en tant que diacre ou autre chose, si tu le veux. C'est vraiment, ça c'est aussi un service libre et volontaire. Mais tu as aussi des devoirs dans l'Église, devoir d'assister aux réunions. Et comme tu as professé, c'est ton devoir aussi de respecter les décisions qui sont prises au sein de l'Église par toutes les instances et aussi des devoirs en tout genre, que ce soit en termes de présence financière ou coup de main pour les travaux et ainsi de suite.
et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Et vous nous avez réservé une belle surprise, non? Vous pouvez vous asseoir. On va juste chanter le cantique « Je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, et refuge au temps des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Chantez à l'Éternel, lui qui règne à toujours, lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Chantez à l'Éternel, qui règne à toujours. Il entend les cris de ceux qu'on oublie. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était, qui vient. Alléluia.
misaotra an'andriamanitsika ny amin'izany fahasoavan-dehibe zany etrety tao anatin'ny fotoana foy dia misy fianakaviana manolotra ny zanany no amin'ny batisa izay zany dia mariky ny fanekem-pahasoavana zay nataon'andriamanitra tamin'ny olony hatramin'izay ka ho mandrakizay hatrany am-piandohan'andriamanitra dia andriamanitry ny olon-dehibe sy ny ankonany manota ny olon-dehibe tahaka ny Adama sy Eva dia mahazo an'izany ny ankonany na faly izy na tsy faly mandray fahasoavana ny olon-dehibe dia tahaka ny Abrahama dia tsy anontaniana akory Izaka 7 andro fa nampidirina zany tamin'izany fanekeny zany ary misoratra masina feno Lydia ary Corneille be dehibe ny olon-dehibe nanolotra ny zanany no amin'ny batisa ary mitaiza ny zanany indray ho tonga mpandray fanasan'ny tompo tahaka ny Esaïe teo dia hitantsika ny asan'Andriamanitra rehefa manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ny olona anankiray ny an'ny fianakaviana anankiray dia Andriamanitra tsy mba mandainga, Dieu est toujours fidèle. Et voilà la bonne nouvelle. Le baptême, c'est le signe de l'amour, signe et sceau de l'amour de Dieu. Avant d'être notre réponse, et qui d'entre nous peut invalider ce que Dieu a validé? Voilà le message de ce dimanche. Sahorantsika dia miroso amin'ny fanasan'ny tompo ny hira raiky amin'ny 200 no ataontsika dia miroso mpandray fanasan'ny tompo ny diakona ary mitsangana ny fiangonana. Manoloanatsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fahasoavana izay hozaraina antsika ka mpandray fanasan'ny tompo rehetra na vezana vezaka vonona iray latabatra no ny tompo momba antsika amin'izany koa aoka isika hizara fiadanana amin'ny ankavia sy ny ankavanantsika na amin'ny alalan'ny fitenin'ireo sevana na amin'ny alalan'izay fandraisan-tanana aza-toy fa misy gel rehefa voakoa manoloana manday fanasan'ny tompo ho aminareo any ny fiadanana diavana asandrato ny finareo amin'ny tompo aoka ho diaraintsika ny tompo Andriamanitra eny tokoa tompo masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra fifalianay ny mitsokanao ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana sy ho amin'ny fiainana tonga lafatra ianao izay nanafaka anay tamin'ny fanandevozana mba hahafahanay manompanao amin'ny kahalalahana sy amin'ny mpifaliana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra no hivetesanay ny heran'ny lanitra izay tsara tokoa sady mahafinaritra.
tompo rainay any an-danitra mba hafombay ny fanahinao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka amin'ny lalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra ray tsy toa amin'ny firaisana ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Sao dia izara ny tena sy ny rano diakona dia mpandray fandraisan'ny tompo rehetra mijoro rehefa tonga ny fotoana rehefa samy nahazo avokoa tsika rehetra dia mipetraka ary miaraka mitsangana indray rehefa avy eo misotro mihinana sy misotro. Amen.
azo avokoa hoe isika rehetra tompo raha izany ary nde hiaraka ary raha mbola teo ampisakafoanana izy ireo dia nandray mofo Jesosy ka rehefa nisaotra izy dia novakiny ary natolony ireo mpianany ka hoy izy raiso hano ity no tenako. Amen. Ary toy izany koa raha nandray kapoaka izy koa rehefa nisaotra dia natolony azy ireo ka nataony hoe misotroan'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Amen. Ho antsika rehetra izay vao avy nyray latabatra avy amin'ny tompo dia izao no teny fampaherezana. No ianareo rehetra efa nandray an'i Kristy Jesosy tompo dia manaova fitondran-tena toy ny olona tafaray aminy. Aoka azo vahatra sy hiorona ao amin'i Kristy ianareo. Aoka hiamafy hatrany ny finoanareo arak'izay efa nampianarana anareo. Ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianareo. Mandehana amin'ny fiadanan'ny tompo. Amen. Maminy foko ry Jesosy no anatazana ny kapoaka sy ahafahantsika manao fisaorana ho an'ny tompo noho ny amin'izany.
iandraikitra ny amin'izany. Dia amerina ny arahantsika fiangonana amin'izao alahady fa 20 mai 2024 izao, alahady ny Pentecoste. Ary miarahaba ihany koa izay manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny réseaux sociaux. Ho aminareo ny fahasoavana sy fahadalina avy amin'Andriamanitra Christ Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika na tanteraka soamatsara izao fotoana izao, ary misaotra koa any ray aman-dreny mpitarina sy isika mitarika antsika tamin'ny fotoana fahavalo, ary koa nitona ny avatr'Andriamanitra ho antsika. Misaotra ireo rehetra mpanday anjara amin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Fifaliana koa no andraisanareo vahiny izay mandalo sy ny fianakaviana manotrina izao fotoana izao, mitomony omba anareo manakariva ary mariana fa misy toerana foana anareo eto amin'ity fiangonana ity, fiangonan'Andriamanitra ity. Dia toy izao ny fandaharam-potoana eto amin'ny fiangonana vao azo lazaina. Ny daty tsara ho tadidy ny 20 mai dia lundi de Pentecôte rapetso zany a, dia misy fitsangatsanganana karakarain'ny fiangonana any Val de l'Arc, Aix-en-Provence. Ny fotoana dia tomboka amin'ny 12 ora atoandro, ary dia samy entanitsika samy mitondra ny sakafo izay sahaza antsika sy ny rano, fa ny voankazo kosa dia etoan'ny fiangonana. Ny 25 mai dia misy ny fisionana régional ny sampana zava-maneno. Isy mpanompon'Andriamanitra tompon'andraikitra andray fitenenana fohy rehefa avy eo manao fanazavana. Ny 1er juin dia efa niteneniny ray aman-dreny mpitarina teo ny formation ho an'ny couple, izany hoe misokatra ho an'ny rehetrarehetra araka ny fanambarany mpitarina teo. Dia ny 2 juin zany a dia misy ny fanavozana ny renouvellement des vœux. Efa misy vitsivitsy sy pasteur ny mpitarina teo ny soratra anarana, mbola afaka misoratra anarana isika. Ny 9 juin dia misy graine de moutarde. Graine de moutarde dia hetsika anohanana ny fanamboarana ny fiangonana sy ny zavatra ny besoin rehetrarehetra financier amin'ny fiangonana zany. Ny 15 juin dia hetsika ny sampana valo izay anentanana antsika rehetra, mbola ho avy manaraka ihany koa ngamba ny andinindininy. Ary ny 16 juin dia famarana taona ny sekolady. Ny sabotsy 15 juin misy fanamarena kely dia garden party zany no atao eto amin'ny fiangonana, izay anasanantsika menakavy amin'io andro. Tsy misy zany ny fitaom-pifoazana ny asabotsy, satria mifanindry amin'ny fandraisana ny RRZM zany ny sabotsy dia tsy misy ny fitaom-pifoazana. Momba ny 13e ada, ny association culturelle ny fiangonana dia misy ny centre médico-social izay manao consultation gratuite. Misy rendez-vous izy io ka tsika zay liana amin'izany dia afaka manatona ny tompon'andraikitra. Ny assistante sociale zany dia amin'ny 12 amin'ny 12, ary ery arineria dia amin'ny ERP atsika zany hoe établissement recevant du public dia tokony manana défibrillateur isika, ka eo am-piatsahana izany ny fiangonana dia manentana ny rehetrarehetra satria misy boatin-drakitra kely arineria.
be ny fahasoavan'ny fiangonana ry havana dia mariky ireny moa ny fanoloran-tenan'ny zanaky ny fiangonana teo dia misy koa fianakavia mpanompon'Andriamanitra nanolotra rakim-pisaorana 200 € ka ny 100 € an'ny fiangonana, 50 € an'ny antoko-pihira ary 50 € ho an'ny tanora. Misy tenin'Andriamanitra nofidiny ao amin'ny Salamo 7:1 ka hatramin'ny 5 manao hoe: misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko. Misaorany ignaran'ny masina, misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanao mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Ny ekipa finance dia vonatrany andray ny voaloam-bokatra sy ny fanomezana izay tontsika iry ariny ery. Ny rakitra amatsivina koa fa ny rakitra misy rakitra roa eto amin'ny fiangonana, ka ny rakitra voalohany dia ny valopy manga izay nizarana tamintsika teo, tsy valopy izany fa le zavatra mangamanga iny ametrahantsika ny izay fotsika. Dia misy koa ny terminal bancaire izay ariny ery. Momba ny banque alimentaire ho antsika rehetra izay mila izany dia misokatra malalaka atsy amin'ny salle kate ary anentananantsika koa izay vonona anaktevina izany satria maimaimpoana ilay izy dia raha misy ny don atolontsika dia raisina tanandroa dia ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Izao dia andray ny fitenenana ny responsable amin'ny faritany. Misaotra ny voalohan'ny tafo na miantsara fitenenana. Mijoro tato amin'ny solon-tenan'ny sampana zava-maneno faritany izay ianao ny rencontre régionale fivoriam-be amin'ny faritany zany, faritany Atsimo Atsinanana, izay misy fiangonana eto Atsimo Atsinanana fito. Dia azo lazaina hoe Annemasse, Lyon, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Avignon ary Marseille. Dia ivory zany ny mpikambana amin'ny mpitendry zava-maneno rehetra amin'ny asabotsy, amin'ny sabotsy 5:20 mai zao, amin'ny manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 alina. Qu'est-ce qu'on fait dans cette réunion régionale? Il y aura un message public, puis il y aura, je le dis en français parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas le malgache, quoi. Donc il y a un message public, il y a une formation en solfa, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent un peu, qui sont un peu musiciens ou qui sont un peu nouveaux, quoi, comment accompagner les cultes de l'Église, parce que les cantiques sont sous solfa. Donc solfa, c'est le solfège transcrit. Puis il y aura donc une approche musicale, puis une formation technique. La formation technique, c'est la sonorisation. Parce que maintenant, on ne joue plus à sec, quoi. Il y a toujours la sono. Et enfin, en fin d'après-midi, il y aura un concert où participeront les 6 sections de musique du Fartan. Donc, vous êtes tous invités. L'entrée est gratuite pour toutes ces formations. Et par contre, il faudrait une inscription de 10 € pour avoir droit au repas de midi. Voilà. Donc, si vous êtes concerné, on vous invite parce que c'est tout le monde qui peut jouer. Donc, il y aura quelqu'un qui prendra vos coordonnées et le paiement de votre participation si vous voulez assister au repas. Et voilà, et le programme est affiché aussi derrière, s'il vous plaît, sur le
plateau. Et merci de votre générosité et de votre patience. À Dieu seul soit la gloire. Amen. miala tsiny famisadiako kely ny folo kazara velojona zany dia tsy eto toerana no nanao nanateraka atidy amin'ny fianakaviana dia hitanareo koa ny mpitantsoratra tsy eto toerana zay natoka ny lazarara misaotra tompoko. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'obtention de ce lieu de manière impensable, ce magnifique édifice où nous pouvons te louer, te glorifier librement. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les travaux déjà effectués. Merci d'avoir protégé toutes les personnes actives. Préserve-nous du danger. Et nous te demandons aussi de nous garder dans un esprit d'équipe. Donne-nous la sagesse pour que nous puissions nous investir davantage dans ton projet, que ce soit en main-d'œuvre, en temps ou en dons financiers. Seigneur, que ta maison soit un lieu de paix, de fraternité et d'espérance. Et nous remettons entre tes mains la suite de la vie de notre Église. C'est en ton nom, Seigneur, que nous faisons cette prière. Amen. Rosotsika amin'ny rakosana misy fanitsina kely ny fianakaviana razanadrakoto teo tsy avy any any misy fa avy any alesy tsy mitovy mantsy ny masiny alesy zany hoe mbola lavidavitra kokoa dia falitsika ny amin'izany fahasoavana hoe manatona atsika ry zareo na dia lavitra azy faharoa manarakaraka an'izany Matthieu zafady Isaïe izay niraisina teo dia anisan'ireo mpianatra catéchumène amin'ny Zoom. Tsara ho fantatsika azo ataony manao catéchumène amin'ny Zoom ary rehefa tonga eto izy dia manatrika ao amin'ny efitra ao dia manarak'izay ny amin'ny faharoany volana jona dia misy bénédiction nuptiale du mariage, fanamasinana fanambadiana ho an'ireo olona mbola tsy nanao an'izay. Zay voalohany avy eo misy fanamafisana renouvellement de vœux ho an'ireo zay efa nanao an'izany ka nisy anankiroa ny olona anao bénédiction du mariage soratra anarana couple festif io andro io satria ohatra ny fanambadiana arahana sakafo agabe tena hoe fahasoavana nisy mariage natrehako tamin'ny herinandro dia miresaka an'izany dia gaga le olona hoe sambatra nareo zay raha mba te hanao an'izany tsy manana trano hoe izy tsika sady manana trano anaovana fitaopavahana ao ambany manaovana sakafo misy zaridaina ahafahana manao apéro collation dia ny après-midi misy animation anaovantsika amin'ny kolotsaina malagasy hoe avy mangataka izahay ao fantatry ny taranakitsika zany fomba malagasy tsara zay tsy hita zay maharatsy azany izy kabary fangataham-bady zay zany amin'ny week-end io zany hoe tena andro ray toa zato le izy fa tsy raha amin'iny volan'iny misy zavatra tena ngeza be dia io andro io tena zavatra ngeza be fa tsy le hetsika tsy hoe manambany ny hetsika manaraka fa io zavatra io tena fotoana lehibe ho an'ny fiangonana mihitsy dia anasanatsika rehetra miroso amin'ny rakitra ary tsika izao
tsangantsika nondrany petraka ny fiangonana ramarana ny fotoantsika amin'ny alalan'ny tanora sy ny vavaka fisarana ary ny afatra sy ny tsodrano agatahana ny tanora tsika les jeunes. Et je profite encore de l'occasion, venez le premier, les deux, pas que le premier, les deux, mais surtout le premier, les deux, les jeunes et vos amis. Et une fissurata à les bénédictions, de amener 20 amener le temple.
Mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra mpahariny tany sy ny lanitra, nahary anay olombelona mitovy endrika aminao, be fitiavana ianao. Koa dia tsy nitsahatra izahay ny mideranao sy misaotra anao noho ny fahasoavana nomenao anay isan'andro nandritran'izay fotoana nomenao iainana izay. Misaotra anao izay ry Tompo fa mbola nomenao izao fotoana izao iarahanay niara-mivavaka, nahazahoanay ny famelan-keloka, nandraisanay ny tenim-pitiavana ary nanomezanao anay fahendrena, ahaizanay manohy indray ny herinandronay. Manaiky izahay no tarihin'ny fanahy masina ary misaotra anao izay fanahy masina fefa manjaka ao am-ponay tsirairay ianao, nefa izahay dia variana ary tsy maheno mipitsika ao indraindray. Mifona aminao izay ry fanahy masina ary omeo hery izahay ahafantaranay ny tenin'ny fiainana izay zarain'ny mpitandrina aminay. Mamindrafo aminay Tompo amin'ny tsy fahamendrehanay, nefa dia nomenao fitiavana izahay iray latabatra aminao anio, miaraka amin'ireo mponandray ny vatanao sy ny ranao. Koa dia misaotra anao izahay noho izany, fa tsara ianao ary manao ny tsara koa, satria nomenao ny fahasoavana tamin'ny batizy Eliza sy Elena. Misaotra mibitsiky ny fanahy masina nataonao amin'ireo ray aman-dreny ka nanolotra ireo zazy ireo. Misaotra ihany koa tamin'ny fanoloran-tenan'i Ezaia, tamin'ny fiaraisana amin'ny fandraisana ny vatanao sy ny ranao. Arovy izy telo menada ireo mba tsy ho solafaka, ary omeo ny fahendrenao isan'andro ahafantatra ny asa ny herin'ny fanahy masinao. Eny Tompo, amin'ny mahazanaka ho anay dia tsy mitsahatra ny mangataka izahay, mangataka izahay ho an'ity fiangonana ity, iombonanay izay toerana hideranay anao sy iarahany ny fampisehoanay ny asan'ny fanahy masina, satria tsy ho lavorary ny fivorianay raha tsy misy ny asan'ny fanahy masina. Mamindrafo aminay fa nofo sy rà izahay Tompo, ary tsy mendrika izahay nefa nomenao mpitandrina izara aminay ny teninao isan'andro, manome ny hafatrao. Koa dia mangataka izahay ry Tompo mba harovo ny fianakavian'ny mpitandrina eto aminay. Tompo, tahioko ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana fa nofo sy rà izahay, kanefa fantatrao fa sarotra ny adidy eto amin'ity fiangonana ity. Koa mangataka aminao izahay ry Tompo mba harovo ny fianakavian'ireo tompon'andraikitra rehetra na iza eto amin'ity fiangonana ity, mba hijoro ho fahavolombelonao marina tokoa mandra-pahatonga ny fotoana hiavinao. Mivavaka izahay ho an'ireo marary, tsy afaka namonjy ny fiarahana misakafo teo amin'ny latabatrao. Apetraka eo am-pelantananao ireo sahirana ny tsy manana asa sy ny manana olana isan-karazany eo amin'ny fivelomany. Tompo, jereo ny firenenay Madagasikara, fa hoy ianao hoe mbola misy lalana any ambanin'ny ranomasina tamin'ireo vahoakan'Israely. Koa matoky izay fa mbola misy lalana omenao an'io firenena Madagasikara io, ary mba omenao mpitondra matahotra anao ny firenenay. Misaotra anao izay Tompo amin'ity firenena mandray anay ity, mba harotsaka ao ny fiadanam-po ho an'ny tsirairay avy izay monina eto, ary omenao fahatahorana anao ny mpitondra n'ity firenena ity. Anjaka eto koa ny fiadanana sy ny fitiavana marina
ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Izany no angatainay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, nefa tsy tanteraka izany raha tsy ampianaranay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, masinany ny anaranao, tongany ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, etsy an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny amina sahazanay, mamelany elokay, tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondranay any amin'ny fakam-panahy, amanafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana, ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika eo am-pitsanganana no andraisantsika ny tsodrano ary aorinan'izay dia miventy ny amin'ny tema fahadimy isika. Ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafitohina no ny fitarihan'ny fanahy masina, ary ho an'ilay mahay mampijoro anareo tsy misy tsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana. Ho an'Andriamanitra tokana, hanitokana ety an-tany ka any an-danitra, izay mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny ho azy anie ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Rapitso am'raika ambin'ny folo ny fotoana any Val de l'Arc, miara-mifaly, milalao, miara-misakafo. Excursion.